am fifaliana no iarabako atsika menakavy eto taptanana fianaratsosy ny manodidina efa ela no naniriko ny mba hanao fotopanafahana goavana eto taptanana fianaratsosy ny manodidina mandritry ny ray volana tsy akato ny tenako ny pasteur Hertina Randriary Malala no anatanteraka ny fotoana io izay anaovako délivrance amin'ny anaran'i Jesosy mazava ho azy amin'ireo karazana herin'ny maizina herin'ny ozina fanaratsy izay mamatotra antsika menakavy atao anatin'ny tokantrano ato maro ireo olona izay efa notahin'Andriamanitra tao Antananarivo afaka tamin'ny famosaviana maro ireo olona notahin'Andriamanitra tao Antananarivo afaka tamin'ny fahantrana tamin'ny aretina tsy sitrapanafody amanaliny amanetsiny ny olona efa novonjen'Andriamanitra tao Antananarivo tao iza dia nahazo antso manokana fa mba ho tonga eto fianaratsoa eto tsy hanao vavaka indray andro misy fotoana efa nitsidika teto mandeha kely eto indray andro dia manao missionnaire fa namanginy tompo hafa mandritry nyty volana oktobra iray manontolo ity izany hoe ny fahavalon'ny volana oktobra fa 10 ny faharoa amby roapolo ary ny fahasivy amby roapolo ny volana oktobra dia mba niran'Andriamanitra hitondra vavaka ho anao sy fanafahana ho anao sy ny ankonanao ho anao efa matsiaro hoe hafanenina tany amin'ny dokotera hôpitaly marary tsy sitrapanafody potika ny tokantrano fiainana ray manontolo nefa tsapanao fa mihoatra ianao fa tsy afaka mihoatra tsy afaka mandingana tsapanao hoe tena enina hoe manozy azo atao ny vaolana mipepepetseroa fa ohatrany tsy afaka satria hitanao hoe misy hery miazona mino fa ny fandalovako eto fianaratso eto ny tena ataoko mo ny tompony manafaka Jesosy ny manasitrana fa ny tena ataoko taky nefa natao hatramin'izay dia nitondra ny afatry ny tompo dia mba hitondra mambavaka anao anapahatsika ary anakatsanana ho amantsy anao ireo karazana ozona zay tena mampijaly anao maro ny devoly moa dia miasa fomba maro isan-karazany ary tena fomba maro isan-karazany ao ny sasany potehany devoly amin'ny aretina sy ny famosaviana ao ndray ny olona sasany potehany devoly ary tsy mety mahavanina tokantrano ary olona ambony avocat mpitsara olona manana ny maizy azy dokotera nefa ny tokantrano tsy mety vanimbanina mihitsy tsy mety vanimbanina ny vola miditra ny arena miditra fa ny resaka fiainam-pitiavana tsy mandeha amin'ny zelonina ary mametra-panontaniana mihitsy ianao ndraindray hoe fa maninona ny fiainako no ohatry zao misy olona indray dia sady ambinim-bola no mambinina tokantrano fa ny fahasalamana tsy mety tsabonina fa tsy mety ary dia ny sasany iray mba salama tsara mazotomana tsara fa ny zay nolazako ianao ny devoly manana fomba fiasany ary azo ny devoly ampijaliana ny olona daholo ireo sehatra rehetrarehetra ireo dia omen'Andriamanitra anao fahasalamana nareo menakavy matanjaka tsisy ohatry zany mifankaty tsisy ohatry zany fa bokany trosa tsisy ohatry zany koa nefa tsisy miasa tsisy mandeha amin'ny zeloniny nefa ny diplôma ananany ny asa ny iny izy ty ny diplôma mipopoka mihitsy ary mipepepetseroa mitady asa fa ohatrany tsy mety tena tafavoky mipozy ivelany raha mijery anareo ivelany ny olona dotrany hoe tena olona miadana anina fa rehefa tena zoina kaiky trosan'olona mandehandeha ny devoly tompoka dia mahay mampijaly olona amin'ireo karazany zay tantaraiko aminao reo tsy resaka aretina ihany ndraindray manko tsika ny hoe raha vao miresaka devoly zany dia ambala velona ny ao antsaintsika voalohany na reny aretina androbe reny non misy zavatra maro isan-karazany fa ny devoly manapotika ny fiainantsika ary izany no nahatonga na araky nambarako teo tsy indray andro no hijanona eto fa ao anatin'ny ray volana no hitondra ny fampianarana ary hitondra ny vavaka ny fotoana io zany dia ho atao isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina
dia ny alarobia amin'ny 12 oratoandro, ny alakamisy amin'ny 12 oratoandro. Dia ao anatin'izay moa ametra tanana mihitsy aho dia anao délivrance. Ny asabotsy manomboka amin'ny 7 no anatanterantsika azy, mbola averikany ny manomboka amin'ny sabotsy 8 15 22 ary 29 oktobra ho avy izao. Tonga dia andao antsika anaraka fijoroana vavolombelona. Jorona mivady eto telo taona vadiny zay mivady tao anatin'izay telo taona zay dia araka omina hoe mpivady moa dia tsy maintsy hoe mitady zanaka dia tao anatin'ny zany moa dia tsy nahazo mihitsy zay dia nisy ny hoe fahamaliana kely dia za moa zany tonga dia hoe amin'ny mahalelana dia hoe alora nga isotro toaka rehefa tsisy zanaka ihany zany dia tany anatin'ny toka zany no ohatrany hoe nanarinan'ny adi-tsaina sy ny zavatra misy teo amin'ny fiainanay mivady dia ohatrany tsy lamina mihitsy na dia hoe sotro toka ary a dia noho ny efa nandeha moa ny taona amin'ny volana dia naheno toriteny tao anaty radio zay dia nitoriteny paster Ertina dia nao mpisotro toka io izy paster Ertina mbola tiany Jesosy dia izy za mantsy amin'ny vadiko hoe ndaontsika ho any amin'ny Jesosy ary fa any amin'ny Jesosy no ahitantsika an'izany tena fahasambarana zany ka raha mahay manova antsika ho a Jesosy dia mino aho fa omeny Jesosy zanaka dia nivavaka foana moa zay dia tamin'ny sabata za rery ny teto no mivavaka fa mivadiko moa ohatrany tsy salama dia noho ny mivavaka teto aho tamin'ny sabata dia tonga moa zany sabata dia mivavaka teto parivony andro dia ndrava moa dia nivoaka avy ndrava dia paster Atovo no hitako teo ivelany teo dia za moa nyteny amin'ny paster Atovo hoe mba tsofo rano aho za paster Atovo mbo azo zanako izay mivady dia aiza mivadinao izy izy paster Atovo dia hoe any an-trano izy ho a dia hoe eto aty mivadinao arozy izy fa ho tsofoko rano dia za moa nitsofony paster Atovo rano za rery hoe tsy maintsy mahazo ianao fa manana finoana dia ndraisiko ampinoana moa hoe tsy maintsy ho azoko zany le zaza ho a dia niteny tamin'ny vadiko hoe seria ho azo zaza ho atsika faza matahotra dia nakany amin'ny dokotera moa zay ry havana dia nanao hoe koa dia tonga tao amin'ny dokotera dia hoy ny dokotera hoe ray volana sy tapany zanaka io Haleluya mafy tamin'ny septambra teo iny zany a zahay anorona trano dia niainga tamin'ny tsy misy tena tsy misy ninina mihitsiny fa na en'ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe atsangano a dia nanangana nareny le tampinoana fotsiny zany dia nanangana dia tonga tany mpanompon'Andriamanitra mivady a paster Ertina tamin'izany no nandeha nitsodrano an'le fototra tsisy ninina mihitsy zahay tsisy vola dia tampinoana fotsiny a fa zao a vita somantsara le trano a vita somantsara le trano tena ngeza le izy a eo amin'ny efitra valo eo no goavany zany efitra valo zany na trano tena mbo manangakely tany vidina trano 3 étages miaraka amin'ny terasy 3 étages miaraka amin'ny terasy dia tao anatin'ny fomba tsy takatry ny sainay a mbola voaray volana zao nahazahonay tany a eny lasora eny fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa nesoriny tamin'ny ofantrano a nipetraka tamin'ny cité aloha dia tao anatin'ny cité indray mbola nanome voninahitra Andriamanitra fa nahavita nahazo tany zay a ary tena vita somantsara izy teka mafoany Jesosy nefa voninahitra an'Andriamanitra na tamin'ireo confinement a dia nahazo tany a isoraka an'Andriamanitra tamin'ny confinement ianao nahazo tany confinement tao aorianan'ny confinement sady sitrany ianao nahazo tany nefa za tsy nanambola nefa ny tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana nazahoko an'le tany a dia isoraka an'Andriamanitra amin'ny voninahitra rery ihany izao zay nahazo tany zay sady navita trano ary nalain'olona vady a za zany nisy fotoana tato tao ambandriana efa somary elaela kely nisy taratasy hoe ho soratana paster Odosy paster Frederika tamin'izay nanetana dia sorata ozy izy ny taratasy dia nanoatra taratasy satria za nanofatran'olona 3 alina eritaona tsy voalohako ny fatran'olona nanoratra le taratasy aho tao aoriana zay dia navita efitra 3 zay dia sahirana be tamin'ny andro tany aloha dia narimbady ahako 5 taona no ny sarabady dia niaritra tamin'ity fananana tamin'ity fisina dia isaka manofatrano tsy malofatrano dia farany nangataka trano tamin'i Jesosy dia nangataka tolotsaina tamin'ny fanahy masina tsy nanambady tsony aho fa nampota amin'Andriamanitra Roland zanako mandraky ity
fananompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ary ny zavatra tena nataoko sekre tena nao asan'Andriamanitra tsy makelikely fa mibetsaka foana na tsy misy na misy dia ny asan'Andriamanitra aloha prioritera voalohany dia nanaovan'Andriamanitra trano zato tapitisa nanaovana azy farany tsara lika teka mafy de mafy de mafy zahay dia olona karamarama ny kapobatony ny andohanay kapobatony ny andohanareo aiza ho aiza nareo amin'izao dia amin'izao zay manana kariera manana trano manana zavatra tsara tena tsara sy nateka mafy de mafy ho an'i Jesosy olona mpikapobato pikarama ve tamin'izany say fa tompony pikarama dia zao zay manana kariera maro manakarama olona maro voninahitra ho an'i Jesosy fa manandratra ny tompo mampanofa trano zay dia nahazo tany malalaka fa volombelona mpiara-miasa nahitan'izany manana tany 1 hektara sy 3.3 zary zay tany amin'ny taona 2 tany ho any dia nanofa trano zay telo mianaka kely tamin'izany mbola ray zanako anankiray zay nefitra ny fainay fa rehefa tena vavaka ny tiatsy niakina tamin'ny tompo naseho ny tompo ny voninahiny paster alleloia voninahitra ho an'i Jesosy fa navita trano zany tena ngeza sady manara-penitra vitroalu alleluia alleluia za tonga teto nahantra be sady fotona tokantrano fanasitena nahantra zany fa rehefa tonga teto anao sacrifice zaho tsy nao fafoloka fa sacrifice nataoko teto fa natao sacrifice fananka fan'Andriamanitra zay lalana navita tany navita trano za zany tam'le fanaovana bypass reny dia ny tanin'ny paster eritiana hoe atao ve aloha izy ny Jesosy fa zay manao dia mavita ho anao ianao dia zay zany tao nanana vola dia hoe ndao aloha alefa any am-piangonana ty mantsy-le vato dia avy eo ny antsika manaraka fotsiny dia nalefa zany le tany bypass dia avy eo zay tena nitahiny Jesosy dia navita dia navita an'le trano dia après taoriana zay ndray zay ny tanin'ny paster odon hoe manao sacrifice alakamisy dia lasa ndray zay nanambola dia ndao alefa ndray aloha any am-piangonana ty dia raha tahiny Jesosy ndray tsika dia manao ny atsika ndray dia nalefa taty ndray le volanay retsaretsa tao zany voninahitra ho an'i Jesosy fa navita ndray zay avy eo après taorianany iny dia mampanofa zany zay zao nanana trano dia nitarin'Andriamanitra tao anatin'ny confinement indroa zany ve tsy Andriamanitra mahagaga eo tao anatin'ny confinement navita trano ao anatin'ny confinement le indroa sesiny tao anatin'iny nanamboatra trano dia tena navita ary tena tsara zany sady lehibe tsy miova ho marsy an'io ary mandrak'izay Jesosy dia nihitatra koa le eo ambonin'le eo amoron-dalana dia nitarin'Andriamanitra dia vita loko tsara tarehy tsara ny eo avelany tsara ny eo anatiny dia voninahitra meko an'i Jesosy hiteka ho an'i Jesosy dia nijoroako vavolombelona zany nananganan'Andriamanitra natao anatin'ny trano tao anatin'ny confirmant tamin'ny teny kitahina nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia niraisiko amin'ny finoana foana le izy tokotany efa namidiko tamin'ny 30 taona lasa dia le tompony ny antsoanahy any an-dafy any an'Allemagne dia mandehana ozy anao any an-Kiry satria zavy any Tamatavy mandehana ozy jere toerana zao ozy izy rehefa tonga ao anao ozy izy alevo ny lakleny trano io ozy izy dia miakary anao ozy amin'izay farantinao apetrana trano misy rihana be vaovao be dia midirana ozy izy ty ny laklen'le trano ao Tamatavy izy any an'Allemagne zay efa mirehareha miaraka amin'i Jesosy amin'le trano ao misy tsy mitehaka fa maninona tsy nandavako volana ny ariary za zany nisy namosavy tamin'ny resaka kobakatsaka dia narariky be dia rehefa mandeha makany amin'ny WC dia rano mivoaka 3 andro tonga dia ohatr'izao mivatako tonga dia 3 andro ohatr'izao ny hena kely sitrana tena afaka tanteraka tsy ninina marary tsisy ninina manasitrana ve sa tsy manasitrana Jesosy fa nivadiko zany volana marsa tamin'ny heritaona no efa nanomboka tsy niasa dia raha namonjy fotoam-bavaka teto zay alahady dia nisy tenen'ny paster hoe tsy mihoatra ny rapitso amin'ny 1.20 tsy maintsy misy asa na misy zavatra tsy maintsy miseho aminao ny alatsinainy teo amin'ny tamin'ny 7 maraina naneno ny telefony na niantso an'le vadiko fa hiasa ho amin'ny farafanga Andriamanitra ny jiro vavolombelona eto no falasitrana ny nataony anahy
za tao anatin'ny roa tokom-bolana zay dia misy fotoana saiko lasa tala dia mbola netezana mihitsiny moa le volo le dia mandeha dokotera foana mandeha hosti satria ohatrany hoe misy zavatra mananina be ao aloha dia za tsy mazaka zavatra mikorokorotana mihitsy cysticercose angambany zany fahitako azy vo mikorokorotana na raha atao piangondreo sao dia ndeha mivoaka fa tsy zakako le izy dia any ampiasana raha vao maheno zavatra mikorokorotana dia efa mitadotorana foana dia tsy zakako dia ohatrany hoe te hamono foana zany dia zao tsy maninona mihitsiny a mira fiderana tsy na eny io lohako io raha vaoko tena sisy problème tsony mikorotalotana le tsy maninona tsony ianao maninona raha ohatra ny taloha zany dia efa nivoaka teto fa tsy nazaka an'ireo mitabataba hoe manina zany atao valeloha be hoe sao dia mbola mikorotana izy io fa tsy mikorotana salama tsara ianao zao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny joroko fa volom-belo eto fa za moa zany roa volana eo angamba zay nivavaka teto amin'ity fiangonana ity dia za vao nitsofoka mivavaka teto dia tena hoe tsy nisy nininona mihitsy tao anatin'ny tokantranonay tsy nisy mihitsy ny afa-tsy hoe zay zavatra kely mba voangina nandritra n'izay mivadiana dia rehefa nitsofoka teto tao anatin'ireny confinement be reny dia tsisy fidiram-bola mihitsiny dia navitahiry ara tena lany fongana tsisy tanteraka dia nivavaka tamin'i Jesosy aho hoe Jesosy ahome fidiram-bola fa raha ohatra hoe menao fidiram-bola vaovao indray zahay dia anompo anao ady dia hiara-iasa aminao dia hoe eto amin'ny fiangonana zay tianao hiara-iasa zay tianao hoe ao anatin'ny fiangonana io ny hiara-iasa dia tao aorianan'izay vavaka izay tsy nisy vola tsony teo an-tananay fa nagaga rehefa mivavaka dia nisy olona tsy fantatro nanome vola efatralinanay aloha hoe ty loha izy ampiasainy tao anaty Facebook io olona io dia avy eo nefa io vola io indray tsy hitandray izay nanaovana an'le izy hoe ina no tao amin'ity vola ity dia landray le vola avy eo dia avy eo indray nafinaritra tonga dia nisy olona nanome rahetsy dia rehefa teo an-tanana indray nefa le rahetsy dia mbola tsy hita ihany koa izay nanaovana anazy farany lany le izy raha 10,000 sy ray alina sisa fa nagaga tao anatin'le 10,000 sy ray alina no namezan'Andriamanitra fidiram-bola ho anay ary le izy tsy hoe nampidi-bola kelikely fa tena tonga dia nampidi-bola be mihitsy ny teo anazy rery ny voninahitra dia milamina zany ara-bola amin'izao milamina ny ara-bola anay amin'izao ary izay mieritreritra nividy zavatra amina million be alleluia mahafinaritra ny tompo tamin'izah mbola tsy mivavaka tatan'ity fiangonana ity vo roa volana zay mivavahako tata efa nanana finoky ihany aho zany fa tatany tena hitako hoe mifoazan'ny ara-panana ivaty zany tatan'ity fiangonana ity efa mivavaka ihany zay ary tena betabe ny zavatra nataon'ny tompo taminay fa zay ngamba ny voalohany dia faharoa rehefa mivavaka tatay dia tsy tia mifianakaviana tsony zany zay dia hoe nareo mivavaka any amin'ny fiangonana zandriny ohatr'izao mivavaka any amin'ny sekta dia hoy zaho hoe Andriamanitra ao tsisy Andriamanitra zandriny sy Andriamanitra zokiny zany fa raha ihany ny Andriamanitra ao ary io baiboly toriana any amin'ny fiangonantsika io ihany ao toriana ao fiangonana ivavahana amin'izao fa tsisy fiangonana tsisy Andriamanitra zandriny zany ao fa mitovy ihany ny Andriamanitra ivavahantsika fa tsisy Andriamanitra zokiny sy zandriny dia izay ny teneniko andry zareo dia zareo moa nefa taty aoriana zany nanomboka ohatrany hoe jereny misy fiovana eo fiainanay narary zanako aloha narary voalohany ray tamin'ny hery latsinay efa tena narary mafy le zanako
dia rehefa narary mafy izy dia zay motereny olona hoe nareo tsy miraharaha zaza fa mandanonareo makany amin'ny dokotera dia za moa efa nyteny efa misy ray aman-dreny eto miteny hoe raha marary ianao dia za miazakazaka makany amin'ny dokotera aloha fa mandehana ty am-piangonana izy hoe voninareo izy raha mihinonareo dia ho sitranyity zazy ity voninahitra ho an'Andriamanitra fa zazakely efa tsy nazaka lohantsolo le zanako efa tena hoe efa reraka izy zany fa vao nametrahany tanana dia mivavaka dia natao délivrance izy dia sitrana le zaza hatramin'izao izao dia mbola ao dia sitrana izy dia zay rehefa marary taloha dia tena hoe malany amina million mihitsy zay vao mafanafana kely dia mandeha dokotera fa matahotra tamin'ny mbola tsy vodim-pinoana zany ianao dia matahotra hoe sao dia ho faty eto dia tena hoe mandany vola fa amin'izao zay dokotera fandehananay ary tena hoe fa maninona reo nga niova dokotera fa maninona tsy makaty intsony dia ozy tany an-tsaiko tany hoe dokoteranay efa dokotera manasitrana ny aretina rehetra fa tsy dokotera tsy niteny anazy mivatana fa zay zany nataoko tao an-tsaina tao dia gaga be le dokotera dia mifarany ambany zavatra tsy nananako tao anatin'ny raika amby roapolo taona satria raika amby roapolo taona zao roa volana dia efa men'Andriamanitra anazy zany naniry azy zany mba tia hanana tany tetantanarivo tena efa hoe nikarama taloha mangona vola million zay fa io misy fotoana tsy hita hoe lanilany fotsiny eo vola io fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa rehefa misy ny tsiodrana ataon'ireny aman-drem-pitandry ireny dia mba misambotra ianao hoe dia sambotra ianao dia voninahitra an'Andriamanitra fa tonga teo aminay le vola dia efa vita mompaimaly izy fa tena voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, tsara ny tombo e, tainy tombo ianao. Fihatanana ho an'ny pastera dia fihatanana ho an'ny fiangonana. Voninahitra irery ihany zany no voninahitra irery ihany ho an'Andriamanitra zany no joroko vavolombelona eto za zany raha nabavy raha lahy taloha tena sady tsy atokisan'ny fianakaviana sady mangalatra tena mangalatra vao tamin'ny fianakaviana taloha tonga dia diontsany sady foka moly misotso toka jangajanga rehetra io ataoko daholo dia raha nositsan'Andriamanitra tamin'izany aho zany dia misaotsan'Andriamanitra zany ary fihadanana an'Andriamanitra rery ihany dia taty ariana zany mbola raha tena nositsan'Andriamanitra zany sady miady mivady ny tele io atsipoko anaty rano any daholo io vonoko vadiko kortaniko tsy avelako ipetraka ao an-drano mihitsy dia fihadanana zany ho an'ny fiangonana ary voninahitra an'Andriamanitra zany fa tena nositsaniny arena zany tena rainda mihitsy gaigilamo mihitsy tamin'ny fotoan'androny fotoan'andro aho zany tena ary sao dia mbola misy kokakokany tsisy kokakoka ntsony ka tsisy kokakoka ntsony fa tena afaka zao sady foka sigara pisotso toka jangajanga rehetra io zany ataoko daholo dia raha taty ariana zany dia sitsana fa nanino ianao za zany taloha sady misotso toka no foka moly no za koa zany efa mba nitety fiangonana maro ihany taloha fa tato zany tena hitako hoe nasitsana anazy zany tato dia tsy mifoka ntsony za zao tsy mifoka ntsony sady tsy tia miresadresaka ndray misotso toka rehetra ntsony sady manalavitra mifoka sigara mihitsy ary dia ahoana ny ao an-trano tsy manakorotana ntsony tsy manakorotana ntsony sady tsy miady mivaditsoa mihitsy zay roa ao an-drano fa milamina tsara ny tokantranonay ia ohatrohatr'izay lay zavatra mifarinafarina ataon'ny tompo tentina manafaka Jesosy ary reny fijoroana vavolombelo rehetra ny manapirofo fa mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra tena mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra misy fahefana ao amin'Andriamanitra ary mety no heverinao fa tena ngeza lavitra noho ianao ny olanao ngeza lavitra noho ianao ny devoly mampijaly ianao fa mifaly koa milaza aminao fa ny Andriamanitra ivavahanao de lehibe lavitra
no hon'ny problème lehibe lavitra noho ny olana maro am'ireny olona zay hitatsika efa mivavahany eto reny fa tena hoe tsy takatry ny saina amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra ary fanafan'Andriamanitra an'ireny olona ireny manome fotoananao rendez-vous anao ny tenako ny sabotsy averiko any isaky ny sabotsy izy io fa mandritry ny ray volana mandritry ny ray volana sabotsy amin'ny 7 ora maraina manomboka am'le 8 octobre mitohy le 15 22 29 octobre samy amin'ny 7 ora maraina ny tenako nitondra ny vavaka sy ny toroteny mandritra ny ray volana tsy akato ametra tanananao ary fanambo no apetrakitsika fanambo no apetrakitsika reo karazana aretina efa nelanao nenina mety efa nentina hatrany Antananarivo ny tety amin'ny Madagasikara fa tsy nahita-panafana andao mbo hotsapaitsika ny herin'Andriamanitra andao hotsapaitsika ny herin'Andriamanitra andao hotsapaitsika zany hoe nitsabona taizataiza ianao na fana taizataiza fa tena hoe ny alamaina ny mpitsabo dokotera andao hotsapaitsika ny herin'Andriamanitra mavonjy ny Andriamanitra ivavahantsika ary mavita zavatra ny Andriamanitra ivavahantsika ny toerana natanterana ity fotoana lehibe ity moa zany dia eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko trano fivavahana vahaony oloko efa hatram'izay moa tsika nitao fa nisy fotoana sy hitaka kely tao iny eto Antarandolo ambadika ny station Shell ambadika ny station Shell no misy ny trano fivavahana vahaony oloko manontany olona hoe aiza eto izay trano fivavahana vahaony oloko ambadika ny station Shell izay fa ao izy mora hita kely io de aonao natanterantsika izay vavaka mandritra ny ray volana izao ho hitatsika no hoe andramatsika ao anatin'ny ty ray volana ty hoe miova ve ny fiainanao sa tsy miova hoe mamaha olana avy Andriamanitra sa tsy mamaha olana ianao very asa ianao ohatrany tsy mety manjary amin'ny resaka fidiram-bola io ianao bokantrosa andao mba hotsapaitsika amin'io ray volana io hotsapaitsika aza matahotra am'le hoe zay pasteur so de tsisy rakitra so de fanangona karena any aho so de fanangonana ny fafolo karenanay ina moa fafolo karena ho aterina ho any inona ianao ary olona bokantrosa ianao raha tsy miasa ianao ary tsy manana ninina ka fafolo karena inona no aterina ho any ka ianao mahantra sahirana fa diranovany mihitsy no antsonay tongava de andao hotsapaitsika hoe manao fakagana ve Andriamanitra sa tsy manao fa mbola veriko aminao fa takan'ireo olona amanetsy ny amanetsiny maro afaka tao Antananarivo tao de mino fa isy amanetsiny maro afaka eto tapitanana ny fianaratsotro ny tenako pasteur Hertina Randriary Malala no hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'io fa Jesosy kosa nitondra ny fanafahana ary tsy maintsy ho afaka ianao ota iny tompontsika tompoko